somamanina izao. Tsy misy ihany koa ny mpitandro filaminana aloha eny an-dalambe rehetra amin'ny tiera zany na ny reo mpamidritra sy famivoizana saika lasa tia somamanina angamba ny akamarony ary dia manaraka ihany koa ny mpitandro filaminana avy amin'ny mo sécurité izany hoe mivezivezy amin'ny tanàna zany no fitasiana dia mandaraka ka mandaraka zany ireto mpitandro reto sady ao anatin'izay sakoka rehetra izay namana Michel Ralbera no ny réseau ihany koa tsy dia tomompana loatra fa raha tsika eo ihany moa zay toizatsika ihany izay fitantarana zay. Ya tapaka satria anatina fifantsevona nandraraka etona mandatsa dranomaso ireo mpitandro ny filaminana ny somamanina amin'izao fotoana iresantsika izao ny namana Michel Ralbera mitantara izany any an-toerana asa raha mbola tavaverinao namana Michel Ralbera ve sa mbola tototra ao anatin'izany etona mandatsa dranomaso miaraka amin'ny vahoaka ny somamanina zany ihany koa dia andrasantsika eo ihany dia mangataka feokirana hira loha isika mandrapavony ny namana any somamanina izany hoe fanidina an-dalambe indray ary voamaika vahoaka maro CCN no an-dalambe amin'ny lalam-pirenena voalohany iny ao Somamanina ny mpitandro ny filaminana dia manaraka izany etsika izany ary nandraraka ny etona mandatsa dranomaso ny namana teo iny efa izy ve io namana onipra amin'ny lafiny teknika ya tsy mbola vonona dia hirana feokira aloha zany mandra-piandro ny namana Michel Ralbera. Ralbera efa voninao afaka miditra fetrany. Dia tampoka ny fandrarana ilay vovoka dia tonga dia ny anaty tenda sy ny anaty orona napoizina zany ny kara ny tompon-drivotra dia lahateo ny fatekorana maso tamin'izao dia mbola tanteraka amin'ny afanaty amintsika fa manomboka zany ny fetiketena ataon'ny somamanina amin'ny ty maraina ity taty amin'ny 10 minitra no nanomboan'izany fetiketena izany larambe mamakivaky tanàna ary ny mpitandro filaminana mandeha amin'ny fiara zany no mandraraka vovoka mandadra ranomaso rehefa tonga izany hoe ranomasina dia tokony mba misy fepetra ihany ny fomba famokarana azy ireny fa tsy tena miaka manaina tahaka an'izao atao ny mpitandro filaminana fantatro moa zany na mpitandro filaminana izy ireo na tena anisany hoe manakorotana ny zava-misy amin'izao fotoana izao satria amin'ny filaminana no anatanterahana ny vahoaka ny somamanina ty tanindrazana ny fiarovana ny tanindrazana ny fangatana ny famoahana ireo namany kanazy moa dia ariketriketran-tany no ataony ny mpitandro filaminana eto somamanina amin'izao fotoana izao avy amin'reto mo sécurité eto ny Arinarivo Itasy reto dia tsy nampikoso maso ny ty tanindrazana zany fa mitohy ny filaharam-be atao amin'izao fotoana izao mamakivaky ny tanàna eto somamanina ka dia eto zany no mety angotra indray tirarana ya ankehirizana ihany koa namana Michel Ralbera miara tototra ny etona mandatsa dranomaso fafiny mpitandro filaminana miaraka amin'ireo vahoaka ny somamanina any an-toerana amin'izao fotoana izao rehefa vonina indray izy ireo ny any an-toerana zany dia raisitsika miandalana miditra mivantana eto amin'ny onjam-peo ny radio Antsiva ihany. Somamanina ny ny filaminana ny fiara anaty ny olona mihitsy ilay vovoka manefitra ary izay vovoka manefitra izay dia tafiditra any anaty maso mihitsy ary efa eto avokoa moa zany eo amin'ny seta ny fampalamam-baovao iraisam-pirenena ny televisiona sy ny radio amin'ny seta iraisam-pirenena dia fa manomboka manefitra ihany koa zany ireto avy amin'ny mo amin'ny katikatra izay andrava ny fetiketena ataony reto vahoaka ny somamanina amin'izao atoandro izao dia efa mivonao amin'izany tokoa ny filaminana ny sotika satria atao endrika fanakorontanana n'ilay filaminana misy indray ny zavatra mitanga amin'izao fotoana manomboka eto indray zany misetrasetrany ireo mpitandro filaminana eto manina ary dia
ampitaina kelo ihany ny lalàna ny pasekoana ilay fandefasana manarahana rehetra mba tandrona mahony avitany etanila maka izany tetiketena atao izany efa ao afaka mihitsy avy hatrany ya mbola metoy zany ny fanenjena tany anaty-trano any amin'izao fotoana izao raha iny voasambotra eto Somamanina tanora tovolahy ano voasambotra dia mbola mitoy ny sakofoka eto Somamanina mitora-jofo ny tanàna vokatry izany dia misy ihany koa zany ny voalaza ny mpitandro filaminana fa maratsa marany telo zany zao no vatra ho ny mpitandro ny filaminana dia ao anatin'ny sakofoka isika ny jery an'izany rehetrarehetra izany amin'izao fotoana izao dia tapaka tanteraka aloha zany ny lalam-pirenena voalohany hatreto satria dia ao anatina vorivory tanteraka eto Somamanina inona no azo ambara mitiarika ny zava-misy ankehitriny izao dia mbola tsy mety miresaka moa zany mety nairaikitra eo amin'ny fitandrona ny filaminana aloha hatreto fa ho hitantsika eo ihany no mety ho toyany izao raharaha mitsanga eto Somamanina izao fa mbola velona aloha ny fanenjehana hatrany anatin'ny elakelan-trano hatrany anaty tena rehetrarehetra any lacrymogène mipoapoaka eto Somamanina tany anaty latapy ny mpivarotra moa zany dia ny sabinany zany lacrymogrenade zany avokoa aloha hatreto dia raha iny voasambotra aloha zao midakanjena vonsoa dia manefitra ny tanàna sepitra ny lacrymogène ny tanàna ny Somamanina ary ny savoriana tanteraka aloha hatreto ity tanàna ity vokatry izany savovory sy korotana mitsanga eto Somamanina izany zay no azo ampitaina aloha namana anjaka anjena vonsoa fa dia averina any aminareo ny fitenenana ia ray zany no voasambotra ndreo mpitandro filaminana ihany koa milaza fa misy minaratra fa dia tongotra katoka ny fandosirana satria manendrika ny mpitandro filaminana fanendrika ny anaty tanàna rehetrany ny any an-tsena rava ny bomba lacrymogène tapaka ny lalam-pirenena voalohany izay raha fitrinitsika tsotsotra ny zava-misy amin'ny lalan'ny Somamanina amin'izao fotoana izao inona no toy ny vaovao mitranga indray amin'izao fotoana izao Michel Ralibera afaka miditra avy hatrany ia ny vaovao moa zany dia mahita ihany sika ny efa mamokatra PA mihitsy zany reto zany hoe efa tena mamoaka PA ny mpitandro filaminana sasany amin'izao fotoana izao en position de tir zay no fahita azy inona no ety aminareo ety zao amin'izao fotoana izao amin'izao fotoana izao moa zany dia ny pobasy miraradraraka mihitsy tsy misy tahotra mihitsy zareo fa tena miraradraraka pobasy ao any ambadimbady tena ny atiny sao dia misy vala mihitsy zao avy vala inona io tsy fantatra fa misy vala fotsy misy fotsiny manao vola izy tsy fantatra fa avy any izy misy moa zany vala tena izy tonga taty zay amin'ny valkaritany dia fifanenjana izay ny ambadimbadika tany araka ny nambarany fa dia inona ny zavatra mitsanga teo Sampai teo dia nahita bala relona nalefany zareo mitsipika zao misy olona nendehan zareo zany teo dia efa rehefa iza zanay dia avy dia tifiriny dia mipitsika ny aketo zany dia bala fa zay tsy nanaraka sy natao koa voatsipika atao anatin'izay zay zavatra hitanay aloha ary tena bala relona misy teo akory ahoana moa nanaka bala relona Kami jalan bala we ya ni bala bulan dan bala nggak cita na yung sunta saya mata mata jadi itu kan tak benar kumbar ulmu sa itu siapa kalau peningin na bung baca dari ini yang secinti kami sini kita harus lagi nanya marah dan hari nanti paman lalu kami di Raina ini ya bukan selia ini kira kalau mitanan itu Somamanina hari Raina pa sekolah itu pun manirit pa bula yes
amin'ny fa alaky fotsiny mihinana rava tikeo hatramin'izao dia misy ihany koa ny fanomezana le karazany atao amin'ny tambiny mihinana eto Somamanina dia fatako fa tambiny filaminana maromaro no naratra daka ny fahitana azy eny amin'ny loha folo ahitana n'izany tolabato izany dia ny lakimozena moa mbola mahety hoe aloha satria mba manety ny lakimozena atsika ny teny zao eto Somamanina dia hitaka tsy misy takizany foana mitsanga eto Somamanina aloha atsika ny teny zao dia ho any foronjany ihany koa ny fitenenana satria na misy izay isy azo lazaina fa mampamitana dao ihany amin'ny ankapoena koa izany vaovao misy eto Somamanina Michel Lalbera satria somary tapatapaka ihany koa fa voaray avokoa zany hoe misy maratra ny avy amin'ny mpitandro ny filaminana ny torabato ary ny zava-dehibe voalaza teo dia mampiasa bala réel mitazona pistolet automatique ary misarge izany ny mpitandro ny filaminana. Io manko mizaka andrenambonisoa satria fomba fijeriny metitsika teo fa isika zany mbola tsy afaka manamarina aloha hatreto hoe nandeha be zany sa tsy nandeha satria ny amin'ilay bala réel fanenjehana dia tamina toerana sasany no misy nilazan'izany fa dia tsy fantatra ny famarinany fa dia mitatitra aloha sika izay ny fomba fijeriny izany dia tateritsika fotsiny izay marina zany Michel Lalbera. Ia, anomoanao zany mijery an'izay tena fipetraky ny toe-draharaha fa mafy dia mafy ny fifandonana tsy tamin'ny herinandro teo. Na dia tsy misy mpitarika intsony izy, efa any am-ponja atao anatin'ny herinandro. Mafimafy ny fifandonana teto, tena mafimafy ny ia dia averina lenarany akorondrana aloha ngamba ny fitenenana. Ia, misaotra indrindra somary tapatapaka ihany nefa na izany aza dia mazava ny resaka fa na teo azy ny tsy fisiana mpitarika intsony tsisy ny mpitarika satria efa nalaina nampidirina ponja reny fa mbola mijoro ny vahoakan'ny Somamanina manao ny fitakiana ary mahasamy fanehitra amin'ny mpitandro filaminana amin'ny tambasy. Tsy misy tahotra fa mandositra rehefa mampiasa an'le ireo pelantanany ireo miaramila ny antoerana amin'izao fotoana izao. Ho arahantsika ihany ny toy ny vaovao aza miala amin'ny radio Antsiva tompoko lasy tompoko vavy. 30 minitra ny amin'ny mita tao vovonana tompoko lasy tompoko vavy ny namana Michel Lalbera afaka miditra avy hatrany any Somamanina. Ia, mitoy moa zany zaka ny fanadihadiana tao amin'izao fotoana izao satria dia efatra zany no maratra ho an'ny reto vahoakan'ny Somamanina. Vatra ny ray mainty tarehiny vokatsy ny fahatongavan'ny grenady teo amin'ny toeram-pivarotana tamin'ny tinaraintsy satria grenady tena no tantarina ny grenady tamin'izay sakofoka ny tsanga teo fa akoatran'izay ihany koa dia ato amin'ny hôpitaly dia mandrikitra ny satria dia vaky ny lohan'ilay lehilahy iray manao t-shirt ny andrajoelona vaky ny lohany dia voatery tsy maintsy izay na mety vitetsy ihany koa na tsy vitetsy zany araky ny fanambarana sy ny fanazavana nomeny ny mpitsabo aloha dia atao ny vonjitaika aloha eto Somamanina eto amin'ny hôpitaly fa akoatran'izay ihany koa dia vehivavy ray sy rangahy lehibe iray ihany koa maratra mijenika raha ihany koa aty amin'ny tendany aty ho an'ilay ray aman-dreny lehibe fa ho an'ilay renim-pianakaviana kosa dia eo amin'ny tarehy mitsofotsovo daholo zany ny faratsana eo amin'ny tarehy ho an'ny vehivavy tahaka an'ilay mitsanga voalohany iny no mitsanga zao no mitsanga amin'ireo vehivavy anankiroa dia mpivarotra sy ireo vahoakan'ny Somamanina izay manao ny miketriketrena amin'izao fotoana izao fa mpitandro filaminana ihany koa telo zany no maratra aloha dia commandant lieutenant ary vata miaramila tsotra no naratra any amin'ny loha daholo indray no ahitana ny ratra izany ihany koa ho azy ireo saingy ao anatiny hoe fatanjana moa izy dia misy iray kosa ny an'ilay commandant zany an'ilay tompon'ilay iray no voto eo amin'ny masony fa ny akoatran'izany dia misy ny lasa nandositra sady maratra amin'izao fotoana izao lasa nandositra no maratra dia lamafiny
ahafahany krimozena koato somary totrany anaty tenda amin'izao fotoana izao satria famola zany aloha reto ny krimozena sa le setiny olo zany rehetrarehetra zany dia mitoy zany amin'ny savoritaka eto somona sapona ary mazy rehetra fa tsy andraiky vohitra samyny farany fa tsy maintsy mitaky mozatiala ny sinoa sy tadabokany voasambotra aloha zany amin'ny mpanao ketiketehana samy lehilahy tovolahy mafana foako no voasambotra ateto somamana tsy misy mitaky reto vahoaka ny somamana reto tamin'ity vertoraka ity nahitana mpanao politika na ataniny amindray aza tonga teto somamana saingy midina andalambe ihany ilo ireto mpanao ketiketehana avy amin'ny vahoaka ny somamanina ireto nafana ny foty eto androany ary nafana ny fifandonana zaka andriana vosoa ho an'ny zava-nisy teto somamanina satria velona ny torabato velona ihany koa ny fampitifirana amin'ny alalan'ny lacrimogène teto somamanina ary dia izay ny bilan tsotsotra aloha azontsika omena fanadidinana ataontsika avokoa zany ary natrehan'ny maso ireo rehetrarehetra ireo satria samy mitaraina ny andamy sy ny akilany ny fitavy filaminana mitaraina fanaratra ny vahoaka ihany koa mitaraina fanaratra dia aty amin'ny hopitaly zany zao no misy ny fitsaboana ho an'ireo maratra fa mbola misy ihany koa ny fitiliana izay atao hoe ry samborina sy sambory dia zay koa no mbola rahere mandeha eto somamanina aloha atramitsika ny teny zao zay no azo ampitaina aloha ny datendrena kosoka dia averina aminareo any akorondrano ny fitenena